Eo amin'ny fiaraha-miasan'ny Madagasikara amin'ny firenena vahiny kosa indray dia manamafy izay fiaraha-miasa misy eo Madagasikara izay ary zareo Koreana nanolotra fanomezana ity farany entina hitsinjovana ny fisorohana amin'ny loza voajanahary ihany koa hanarenana ireo fotodrafitrasa natao hisorohana izany. Vola mitetina 30 tapitrisa dolara amerikana izany hoe 9.20 miliara sy 700 tapitrisa ariary no natolotry ny banky koreana export import ny fitondram-panjakana malagasy vola izay natolotra ho an'ny BNGRC. Nataosy ny tampomba ofisialy niaraka tamin'ny solotenan'ity banky koreana ity sy ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola an'izany famatsim-bola zany. Entina hisorohana ny loza voajanahary sy hanarinareo fotodrafitrasa simba vokatr' zany ity fanampiana avy amin'ny koreana ity. Indrindra mba handasimiavana ity fanarahana itsika hoe amin'ny fampamam-bola anateverahana reo fividianana équipement maro samihafa izay ilain'ny BNGRC ahafahany miatrika ny loza voajanahary izay matetika misy eto Madagasikara isaky isan'ny taona mba ahafahana miatrika ireny ahafahana indrindra ihany koa zany manao ny fanarenana tokony atao ireny fahasimbahana maro samihafa ateraky ny andro ratsy ny cyclone sy ny araky natao teo ireny loza voajanahary miatraika amin'ny firenentsika ireny isan'ny taona. Ity ataontsika hoe fanarahana ity zany dia mitentina eo amin'ny 30 millions de dollars eo ary araky ny voalazako dia fampitaovana équipement no akabeazan'ny zavatra hovidina ao anatin'izay mba ahafahana miatrika ny fanarenana ireny ateraky ny loza voajanahary araky ny resary teo reny. Tanjona amin'ny halalan'izao famatsim-bola izao ihany koa ny fametrahanareo ivitoerana ahafahana miatrika ny loza voajanahary indrindra ny anivondreo faritra marefo. Tafiditra ihany koa zany amin'le ezaka izay atao fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny BNGRC zany amin'ny fanapariahana ny ataoko hoe ny centre zany mahazatra atsika misy ny centre national fa ny tena tanjona amin'izy ity zany fametrahana karazana centre régionaux izay hiatrehana ny fisin'ny loza voajanahary eny zany amindreo faritra roapolo zany indrindra amin'ireny faritra zay ataontsika hoe zone vulnérable na toerana zay tena matetiky pisehoany zay resaka loza voajanahary zay. Ka ny avantage amin'izy ity moa zany dia mba miezaka moa raha tadidinareo rehefa manao ny BNGRC dia hoe le mitondra karazana vahaolana maika zay le réponse rapide zay ny tena tanjona zany amin'ny BNGRC mora kokoa zany amin'izay fotoana zay ny alalan'reto fitaovana reto zany hiatrehana le loza zany rehefa tonga zany amin'izay fotoana zay tsy avy aty toerana Antananarivo fotsiny fa efa basé na toerana zany ireo équipement reo. Araka ny fanampanazavana nomeny ministry ny vola sy ny teti-bola Andriamatora Kotoarimana Gervais dia sahala amin'ny fomba fampindramam-bola ataondreo mpamatsy vola mahazatra ihany no nahazona ity fanampiana ity avy amin'ny banky koreana. 30 taona ny famerenana ny vola, 10 taona kosa ny fotoana malalaka tsy hamerenam-bola, ohatra faingo 500 kosa ny tahan'ny zana-bola.